Anapaka-ombontsika anie ny fiadanan'i Kristy. Tonga amin'ity andro voalohany amin'ny herinandrontsika dia ny alahady 12 febroary 2024, alahady fahaenina manaraka ny Epifania, alahady ny Baiboly dia alahady dia eto anivon'ny Fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Ivavaka isika eto. Misaotra dia misaotranao izay raha io fa voasoratra amin'ny fitenin-drazanay ny Baiboly, ny soratra masina, ary azonay vakiana tsara zany amin'ny fitenin-drazanay. Tsaroana amin'ity andro ity ny alatin'ny Baiboly. Aoka izay rehetra mba samy alala tanana anoana izany fampielezana ny Baiboly izany, satria tsy misy afa-tsy ny teninao irery ihany no maritra manak'izay ary ny teninao no anananay fiainana dia anananay Biblia. Dia mba omeo izany teninao izany indray izay Jesosy amin'ity dia marity amin'ny anaranao no naovanay izany aoka amin'ny rehetra ny fahafianofanana masina. Amen. Ny filazantsara Luka 9. Luka 9 no anjara mifinainao antsika amin'ity alahady fahaenina manaraka ny Epifania ity izay alatin'ny Baiboly. Luka 9:20 ka hatramin'ny 15. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny andro anankiray dia niondrana antsamokely Jesosy sy ny mpianatra. Ary izy taminy, andesika keny ampita amin'ny farihy. Dia lasa izy, ary noho nandeha sambokely dia azo ny torimaso Jesosy. Ary nisy tafio-drivotra nidina tamin'ny farihy, ary mila feno rano ny sambo, ary saika nahita loza izy ireo, ary nanantona izy dia namoha azy ka nanao hoe: Tompo, Tompo, maty izay. Dia nitsangana izy dia niteneny mafy ny rivotra sy niondra ny rano, ary dia nitsahatra izany ka tonga tony tsara ny andro. Ary hoy izy taminy: aiza ny finoanareo? Ary natahotra izy ireo sady gaga ka niresaka hoe: iza moa ity no nandidy ny rivotra sy ny rano izy ka manaikitra azy izany. Namasonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Eto amin'ity lahatsoratra masina ity havana dia misy zavatra tena mampiheritreritra. Inona izany? Jesosy mihitsy no nitaona amin'ny mpianatra hoe andesika ankeny ampita amin'ny farihy. Dia miondrana tsambon-kelikely ny mpianatra. Inona nataon'i Jesosy? Natory izy. Nefa dia nisy tafio-drivotra eto ny sambo efa ho feno rano, saika nalota loza izy ireo. Teo natrehan'izany ho azy ny mpianatra Jesosy izay tao anatin'ny torimaso tokoa, dia niteny mafy rivotra sy ny moron-dranomasina dia nitsangatra. Dia tonga tony tsara ny andro. Tonga tony tsara ny andro. Mampiheritreritra dia nitenenan'i Jesosy amin'ny mpianatra hoe: aiza ny finoanareo? Ny finoanan'ny tenin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy dia mahatonga sy mahatonga anao tsy ho tradoza. Inona moa izany hoe tradoza? Ny tradoza ry havana dia ianao rehefa tsy mety mino, izay milaza ny soratra masina, voaheloka. Soa ihany fa tety Jesosy nampiseho tamin'ny mpianatra indray fa izy dia manana fahefana amin'ny rivotra sy ny ranomasina. Ny fahefan'ny teniny dia nampitony tsara ny rivotra sy ny ranomasina. Dia voalaza hoe tonga ny tony tsara
rehefa niteneny mafy ny rivotra tsy miarana azy miarana. Solona zay soratra anazy zay tsy nahita ny Jesosy kanefa mino azy misambatra. Ianao koa dia afaka atao Andriamanitra mahita fahagagana lehibe tahaka ny hitan'ny retompianatra rehefa mino any Jesosy. Eto tsy ho ihany fa te Jesosy. Hafa ihany ny havana te Jesosy. Jesosy eto amintsika manankarena. Maintsika raha mino azy dikany hoe mino any Jesosy, mampiditra azy ao anaty dia manapa-po amin'ny fiainantsika Jesosy, dia lasa ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra mihitsy no miasa amintsika. Ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra eto nefa dia mampitony rivotra mahery tsy miara-masina. Mahafa kely ny mahazoantsika izao ry havana. Inona ny zavatra tsy mampikaikaika ny olona? Tsy fandriam-pahalema ny fiakarany vidim-piainany sy ny sisa rehetra mampikaikaika ny olona toy. Aiza no ananantsika ny fatokiana amin'ny finoana amin'i Jesosy, ny fatokiana ny teniny. Eto ny teniny dia nampitony tsara ny rivotra mahery sy ny ranomasina. Koa mahazo sy azonao mamakivaky izao fahasiranana zay mampiteny mono izao, miteza ianao iny ny tenin'Andriamanitra. Miteza ianao atoky ny tenin'Andriamanitra dia vitan'Andriamanitra mahatonga ny fiainanao tony tsara, tsy anatahotra, tsy anana inona. Jesosy efa niteny an'io hoe aty amin'ity izao tontolo izao ity no ahitanareo fahoriana, nefa matoky mahidika amin'iteny hafa mino dia resy izao tontolo izao tsika. Jesosy nefa nandesa zavatra rehetra, tonga mpandesy azy ianao rehefa tena mino azy sy mitetra aminy ka mirena tsara, aza miova aoka atokany Jesosy mandrakariva dia mba ahita finoana ao amiko sy aminao anie Jesosy raha ho avy eny amin'ny lanitra ka hiteneny hoe dira amin'ny fifalian'ny Tompo ny mpanompo tsara sady mitety. Eoka tena hitoetra tsara amin'ny fotoantsika sy anaiky ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra satria vita ny mampitony ny zavatra rehetra amin'ny alalan'ny teny. Aotsika hivelona manakaiva ny tenin'Andriamanitra. Amen. Tera sy misaotra anao izay raha io fa nahariarinao teto fa ny fahefan'ny teninao izay nambara ny zanakao dia nampitony ny rivotra sy ny ranomasina izay saomboaramboara. Miteza ny Tompo andatsaka izany teniny izany tonay. Miteza ianao ampino anay fa tsy misy mpamonjy afa-tsy ianao mahay zavatra rehetra. Dia mahiteny tahaka ny apôstôly masina koa izay mahay zavatra rehetra eo amin'ny mampaheranay. Ilorona tsara aminao izay Tompo. Fakanamiza moa izay manana teny fiainana amin'izay. Sirakay ny vavaka hoe rainay izay nandany. Masina ny anaranao, tonga ny fanjakanao. Atao ny sitraponao dia tany tahaka ny tany. Minaniny amin'ny sady anay, amanelany edokay tahaka na melana izay mitatanay. Aza mitondra anay mifakapanata, fa manafanay amin'ny ratsy, no fanjakana sy hery, amin'ny voninahitra manakizay. Amen. Tanterahany avindrina amintsika rehetra anie izao tsodrano tononona minaray zanaka fanamasina izao. Andriamanitra ny fanantenana ane amena anareo amin'ny fifaliana sy fiadanana rehetra, afonareo mbo hitombonareo amin'ny fanantenana any tsy men'Andriamanitra fanahosonareo fa fanamahery. Lorena tsara, aza miova mahifabe mandrakariva amin'ny asany Tompo. Amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rehetrany amin'ny anarany Ray, Zanaka, Fanamasina. Amen.